fampianarana satria zany hoe anjely nanoto zany de tsy iza fa le devoly sy ny anjely nanaraka azy. Ny devoly mantsy no lehibe amin'ny anjely rehetra tany an-danitra tany tamin'ny fotoana voalohany namoronan'Andriamanitra azy. De noho ny zavatra nisy tao anatiny moa zany dia lasa tonga sy tanteraka tao aminy ary teraka tao aminy le hoe fahotany, de lasa nanoto izy. De rehefa nanoto izy de niady tamin'Andriamanitra nikomy, talohan'izay de nitarika ireo anjely teo ambany fifezana izy de nahazaka anjely betsaka izy tamin'izany fotoana zany. De reny zany le hoe anjely nanota ny lehibeany zay nanaraka azy. De rehefa nanota izy de voalaza ny teny zany hoe tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota, zany hoe asa aloha izy na mibebaka na tsy mibebaka na ny fona na tsy ny fona fa de zao tsy namela Andriamanitra aloha eto. De rehefa tsy namela Andriamanitra araka ny teny de hoe noroany ho any amin'ny elo. Raha mbola tsisy le elo tsy nalefa tany ny devoly sy ny anjely, fa efa misy le elo ka raha vao nanota ny devoly sy ny anjely tonga de noran'Andriamanitra nakany amin'io toerana io. De io le nilazariko tamin'izany fotoana zany hoe tamin'ny fotoana voaingana kely ny rahantsika teto fa ny helo zany no fohy be toeran'ny devoly, ohatran'ny hoe siège social ny devoly zany ny elo, satria noroan'Andriamanitra nakany izy.
de any nefa ny devoly mbola tsy mijaly tsy mbola matsiary marary izy afony eo afony eo le ndresako hoe karazana afo hafa akoatran'ny afo misy ety ambonin'ny tany ka ny afo ety ambon'ny tany tsy mampaninona ny devoly ihany koa fa ny olona matsiary mijaly amin'io afo ety ambon'ny tany io may ny olona de tonga any amin'ny elo ndray le fanahan'le olona mbola matsiary mangirifiry sy marary ary le any de afo tsy maty araka ny tenin'Andriamanitra vakitsika farany fa ny devoly ihany koa mbola tsy maninona any amin'ny elo any am'izao fotoana zao fohy be toerana io ary ny tenin'Andriamanitra de laza fa ny devoly any fohy beany fa ny birao fiasany de eny amin'ny rivotra zany hoe manidina ety am'ty tontolo misy atsika ty zay le misika izy izy de tsy miady amin'ny nofo aman-drà fa miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zay zany no asan'ny devoly zay tsy mbola ianarantsika moa momba ny devoly fa resaka helo sy paradisa isika zao ka io zany nafatsika manamarina anankiray akoatran'le Jakoba toko fahatelo teo fa efa misy tokoa ny elo dia lazaiko sy amafisika eto ndray mandeha ary fa ny helo sy ny paradisa dia toerana misy ny fanahin'ny olona maty ka ny olona fanahin'ny olona maty ao amin'ny paradisa de reo olona atao hoe hovovonjy na ovonjena zany hoe reo le atao hoe maty eo amin'ny tompo reo ka ze atram'izay ataotsika hoe iabela zao ny faty voalohany teto ambonin'ny tany ka nanomboka tamin'iny hatram'izao tsika miteny zao mandra-pahatonga ny andro farany ze maty rehetrarehetra de mizara roa daholy na any amin'ny elo na any amin'ny paradisa de io tsy le olona no misafidy tsy hoe maty ny olona anankiray de misafidy hoe ampisafidian'Andriamanitra izy hoe aiza ny tianao alea any amin'ny elo sy any amin'ny paradisa tsy rano mihitsiny fa arakaraky le nataon'le olona tamin'izy fahavelona zay le hoe Andriamanitra tsy azo vazovasiana fa zay afafon'ny olona no tsinjaina ka raha ohatra zao tsika misy olona velona be de be eto ambonin'ny tany fa raha misy maty zany ataotsika afaka adiny ray na afaka 2 andro ohatrohatra de zao tsy misafidy le olona fa Andriamanitra ny tonga de mametraka hoe noho ity fiainany ty ohatry zao tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra alefatsika any amin'ny helo iny fa rehetra indray le olona zany hoe talohany nafatesany tena nanao ny sitrapon'Andriamanitra zay nitakina taminy any amin'ny paradisa iny de toizatsika any ny fampianarana ny helo nefa hoy aho tsy mbola afo maritra mandrakizay ary tsy afo be fa mbola afa ihany koa de toy izany koa ny paradisa ihany koa de tsy mbola fiainana mandrakizay ary tsy mbola io le tena hoe lova ho an'ny olona zay manompo an'Andriamanitra araka ny sitrapony de ahoana indray nao namarinanao an'izany pastera fa izay zao de nampianarina mihitsy hatr'izay ho ny sasany fa ny paradisa ihany ny fiainana mandrakizay de io le teniko tamintsika foana zany zay mbola lazaiko ety ihany hoe voafitaka aneo atsika fa za tsy mametsiny anao mihitsy ary za zany mino hoe tsy tezitra anao am'izao fampianarako zao satria mahafaly atsika ary angambany hoe ahitsy raha ohatra zao misy olona mpianatra anala fanadinana ka mety hoe nisy olona nampanao kory anao zavatra diso foana nampianariny anao de gaga be anao mba manao kory nefa tsy mahazo moyenina mihitsy anala fanadinana ianao any amin'ny faraparan'ny tana tao mpianarana any raha iny zavatra diso iny no hainao sy oetiny miraikitro anatn'izay anao ka oetinao any amin'ny examen tsy afaka ianao de hoe zany ataotsika efa misy 2 volana tsy alohan'ny atongavan'le fanadinana rehefa tena hoe akaiky farana ny taom-pianarana misy mpampianatra mahay be sady tsara fanahy be mba manao testanao zany izy hoe ao mba tsapaiky kely ianao de manao exercice anao izy de le zavatra diso daholo no avalinao ao gaga be le mpampianatra diso daholo reto ataonao reto diso tena diso reo inona na diso an'le izy le fahadisoana le zavatra tsy mety ny nampianarin'le mpampianatra voalohany taminao de diso foana de inona efa tsy nahazoanao moenina hatram'izay de tonga le tena hoe mpampianatra mahay de mbola manao an'iny exercice nampanaoviny ianao diso foana satria diso ny raikitra tao aminao de malahelo anao ary le tena mpampianatra tonga eo aminao alohan'ny anaovanao examen de anoranao an'izay zay ao atoroko anao fa zao ny tena izy fa tsy marina io nataonao io diso ary eo anao za vo tena manaiky ary hitako mihitsy tena tsy nahazo moyenina foana hatr'izay ka efa zavatra diso ty ny anarako ty de diso io
de ahitsiny le mpampianatra anankiray tena omeny anao ny fahamarinana hoe zao ny tena izy fa tsy ty, zao ny tena izy fa tsy ty. Ka raha zay ny tantara mitranga aminao de ono a sakaiza malala tezitra be ve anao raha nahitsiny le ramose anankiray na le madama anankiray, de teny aminy venao ianao tsy mila miditra ty aminay tsony, zavatra ny anaraky firitaona nandaniko vola firitaona vilo atriny ty nandritra ny taona firy nandritra ny zao sy zao mahoana ny ahitsinao vetivety eo fotsiny. Angamba tsy hanao an'izany tsika, za mino hoe tena faly ary ianao hoe so ihany fa nisy an'ity mpampianatra ray ty ary mety teny ary ianao hoe irak'Andriamanitra mihitsy ianao anitsy ny zavatra diso nampianarina tamiko, fa raha tsy tonga ianao ngamba tsy ho afaka fanadinana. Aveo mandeha fanadinana moa afaka ianao de vao maiky ianao zany hitady an'iny ramosiny ianao hoe tena misaotra anao ramose fa raha tsy nisy anao tsy afaka fanadinana. Ka ohatran'izay le zavatra misy eto amintsika eto am'izao tsika miteny zao, zavatra diso ny nampianarina anao tonga za koa nge mba niaina tao anatin'ny fahadisoana taloha lazaiko anao mihitsy zany. Zay zao niaina tam'zany hoe nampianarina zay fa tsisy fanahy zany ny olona, de zany paradisa siely zany koa tsisy zany, tsy nampianarina anay zany. De zao tonga tamiko Jesosy Kristy nampianatra de nanoro ny marina rehetra, gaga be gaga fotsiny faly ankehitriny ohatr'izay koa ny toerana misy anao am'izao fotoana zao, nampianarina zavatra diso, niaina tao anatin'ny fahadisoana. Ka zao aloha aza tezitra fa mifaly raha tonga aminao le fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra niaraky nyvoalazan'ny Timoty 2:7-9 de zao hoe ho fanotsina izay diso. Ka mifaly raha ohatra ka miaina tao anatin'ny fahadisoana ianao ka nahafantatra ny marina, satria ho hitantsika fa ny valiny fitaka ane ka fahaverezany, tena fahaverezany. Ka apetratsika eo iny aloha fa de zao hoy aho teo hoe ny helo mbola tsy afo be, mbola tsy afo be mihitsy, ary ny paradisa koa mbola tsy le fiainana mandrakizay. Nahoana no miteny an'izany? Ndao ary vakitsika aloha ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsia dia ny 2:20. Apokalipsy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Ary ny fahafatesana sy ny fiainana tsy hita dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny farihy afo. Eto zany no andininy anankiray, mbola misy ny ankoatran'ity fa ty ihany dia ampy antsika. Anamarinatsika fa tena samy hafa marina ny elo sy ny farihy afo. Satria eto aloha dia tsy miresaka elo tsony izy, fa farihy afo ny resahany azy. Ny mahasamy hafa azy voalohany ary dia zao, ny elo ho an'ny olona maty voalohany, zany hoe fahafatesana voalohany. Fa ny farihy afo kosa dia ho an'le fahafatesana faharoa, satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa zao, ireo olona ao am-paradisa sy ny elo ireo dia samy mbola hitsangany ireo. Efa niresahako kely teto zany zavatra zany, samy mbola hitsangany ireo. Ka ohatra zany hoe tonga ny tory fitsanganan'le maty eo amin'ny elo dia mba velona izy aloha fa aveo maty ndray, de rehefa maty ndray izy aveo dia tsipy any amin'ny farihy afo, zany natao hoe fahafatesana faharoa. Ohatrohatr'izay zany lesy, ka zay no mahasamy hafa an'le fahafatesana voalohany sy fahafatesana faharoa. Fahafatesana voalohany dia any amin'ny elo, ny fahafatesana faharoa dia any amin'ny farihy afo. Samy hafa l'izy zany. Ary eto no tena manamarina azy hoe ary ny fahafatesana sy ny fiainana tsy hita. I fiainana tsy hita io raha tadidinao le Lioka 2:20, andininy fa 4:20, andininy fa 2:20 ka hatramin'ny 4:20. De tany de nilaza hoe maty le mpanan-karena ozy izy dia naleviny, de aveo ozy izy nijaly tao amin'ny fiainana tsy hita. De le fiainana tsy hita tamin'io le hoe nisy lelafo zay niporifotsika tamin'ny Marka 7:7-7 fa any amin'ny elo tika an'izay. Ka iny elo iny zany ty voaresaka ity hoe fahafatesana sy fiainana tsy hita. De iny elo iny zay atao hoe fahafatesana sy fiainana tsy hita eto de natsipy ihany koa tany amin'ny farihy afo, samy hafa tanteraka l'izy zany. Ohatrany hoe raha eto le elo de nalaina iny aveo de natsipy tany amin'le anankiray atao hoe farihy afo, zay toerana hafa sy zavatra hafa tanteraka mihitsy. Zay zany manamarina fa de samy hafa ny elo sy ny atao hoe farihy afo.
De tahaka an'izany koa ny paradisa. Ny paradisa dia hafa tanteraka. Andao ary tsika maky an'ity tenin'Andriamanitra ity ary. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany, toko 4, andininy 9 sy 17. Tesalonianina voalohany, toko 4, andininy 9 sy 17. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Ty tenin'Andriamanitra ty moa be mpitory be sady be mpampiasa be. Fa asa aloha raha mba fantany zao zavatra ampianariko zao, fa dia zao no izy hoe rehefa tonga Jesosy Kristy zay aloha tsy nampianariko teto satria be dia be tsika nefa mino sy manaiky fa mbola hiverina Jesosy. Dia tsy fantatro aloha an'izay tsy mahalala an'izany hoe nahoana izy ny tsy nahafantatra, fa zay ny voalaza amin'ny Baiboly mbola ho avy indray Jesosy Kristy. Ka rehefa tonga izy dia zay dikan'ity teny ty hoe ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra ozy izy amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Ka rehefa tonga izy, zany hoe amin'ny andro hatongavan'i Jesosy Kristy, dia zao zavatra hitranga, zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Iza moa natao hoe maty eo amin'ny Kristy? Dia io le resaka hoe maty eo amin'ny Tompo e. Reo ao amin'ny paradisa nge zany. Satria matoa izy any amin'ny paradisa, an'ny Tompo izy. Nahoana izy ny an'ny Tompo? Nanao ny sitrapon'Andriamanitra zay nitakina taminy izy talohany nahafatesany. Dia rehefa maty izy dia any amin'ny paradisa. Dia reo natao hoe maty eo amin'ny Tompo. Ka rehefa tonga zany Jesosy dia reo le hitsangana. Zany hoe hiala any amin'ny paradisa izy dia potra ety ambonin'ny tany iray dia ohatrany hoe nitsangana tamin'ny maty zany. Zay zany zavatra isy rehefa tonga Jesosy Kristy. Dia rehefa voatsangana ireo maty ireo izy dia zao isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy. Ny atao izay velona ka mbola mitoetra indray zany amin'ny andro hatongavan'i Jesosy, be dia be ny olona tsy maty fa misy mizara roa zany ireo olon'ireo. Dia misy zany le an'le fiangonana farany zay nampianaritsika teto. Dia reny le hoe velona ka mbola mitoetra an'ny Tompo izy zany. Dia reny le hoe an'ny fiangonana farany reny fa tsy an'le bibidia zany. Dia reny no akarina miaraka amin'le maty nitsangana hitsena amin'ny Tompo eny amin'ny habakabaka araka ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana tongavan'i Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany. Dia rehefa tonga eny amin'ny habakabaka eny izy dia zao ny farany teny hoe ary dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Zay zany voentina makany amin'le fiainana mandrakizay, satria an'le hoe ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Zay ny fandehan'ity tantara ity. Ka dia samy hafa mihitsy zany ny teny eto zany, dia tsy ny teny hoe entina any amin'ny paradisa indray, fa zao ho any amin'ny Tompo mandrakariva, any amin'le fiainana mandrakizay. Hiala ao amin'ny paradisa izy zany dia mitsangana amin'ny maty, miseho ety ambonin'ny tany, dia ampiakarina miaraka amin'izay tratra velona ka nanao sitrapon'Andriamanitra ihany koa, dia miara-miakatra eny amin'ny habakabaka ireo. Dia rehefa tonga eny izy dia rehefa aorianan'izay vao hoe hoentina any amin'le hoe ho any amin'ny Tompo mandrakariva, zany hoe ho ampidirina any amin'ny toerana atao hoe fiainana mandrakizay, any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao izay atao hoe fiainana mandrakizay. Inona atao hoe fanjakan'Andriamanitra? Zay zany no fandehan'ny tantara. Dia rehefa tafakatra eny amin'ny habakabaka eny zany ireo olo maro ireo, zany hoe le maty mitsangana miampy an'izay tratra velona ka an'le fiangonana farany, zany hoe an'ny Tompo, dia tavela ety ambonin'ny tany zany. Dia ny olona tratra velona rehetra tsy an'ny Tompo, zany hoe le tsy nanaiky ny afatra ny fahamarinana ny toriana taminy, tsy nanaiky ny afatra le fiangonana farana nampianarina taminy, dia tavela eto ambonin'ny tany izy. Dia reo le efa tratra ny loza fito reo reo le tsy nety maty tsony vao nanomboka ny loza fito, reo le nitady fibebahana traizatraiza fa tsy nahita, reo sisa ny tavela. Dia ny zavatra hitranga amin'ireo fa nampianariko hoe raha vao tafakatra eny amin'ny habakabaka zany ny marina miampy an'le maty nitsangana, dia reo olona rehetrarehetra tavela ety ambonin'ny tany amin'izay, dia misy teny alokan'ny vavan'i Jesosy Kristy, dia maty daholo reo. Fa nampianariko teto zany maty daholo reny olona rehetrarehetra eny, zay le hoe farahandro zay. Ndray maty eo anatin'ny fotoana ray reo.